nanamafy ny filohan'ny CENI ny tokony hamaritany gouvernement tany datim-pifidianana nandritra ny fanokafana tamin'ny fomba ofisialy ny fisoratana sy fanamarinana anaratra amin'ny lesy-pifidianana izay natao tany Mahajanga. Za moa zany dia mbola mamerina an'izay zavatra izay foana no hoe tsy misy afa-tsy ny mangarahara ihany no ahafahantsika miala ao anatiny izay mety ho savorivory isan-karazany zany eto amin'ny firenentsika. Ny zavatra tsotra indrindra dia ny famoahana an'izay datim-pifidianana izay. Ny any amin'ny gouvernemanta moa dia herinay fa efa milaza fa hoe io ange efa voasoratra ao anatin'ny andinin'ny fafito amby efapolo amin'ny lalam-panorenana le izy zany hoe ny datim-pifidianana zany raha izay zavatra eny vakitsika dia ao anelanela ny fahadimy amby roapolo ny volana desambra sy ny 5 amby roapolo ny volana novambra 2024 fa ny zavatra angatahana zany sisa dia fanononana ny andro hoe inona ao anatin'izay andro iray zany trangalin'ny fifidianana. Na dia mbola tsy mivoaka aza ny datim-pifidianana maneho ny asa fanomanana ny fifidianana heverina ho tontosaina amin'ny 24 ny CENI amin'izao fotoana izao dia ny asa fanatsarana ny lisy-pifidianana no tontosaina. Nanomboka tamin'ny voalohan'ny volana desambra teo dia miverina eny amin'ny ivon'ny fokontany ny lisy-pifidianana anisan'ny miasa amin'ny fanentanana ny mponina noratra anarana amin'izany lisy-pifidianana izany ao amin'ny fokontany Tanamasanjy commune Mahajanga voalohany izay ahitana mponina hatrany amin'ny 3 arivo. Ho anay chef secteur zao chef secteur eto Tanamasanjy secteur 1 dia efa anatin'ny fanentanana mihitsy zany ny vahoaka zay atao anatin'izay efa volana maromaro zay. Nisy tamin'ireo olon-tsotra no efa nanatona ny fokontany nanamarina